Tario amin'ny fahamarinanao aho ka hampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjenay. Ianao no andrasako mandritra ny andro. Salamo 5:20. Miodikodina hatrany nandritra ny herinandro vitsivitsy izay ny lohahevitra antsika, miodikodina eo amin'ny hasaribidin'ny tenin'Andriamanitra, ny fomba fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny toe-tsaina tokony hananana rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra, ary ireo tombotsoa be dia be izay raisina avy amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny tanjona amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Mampidi-doza antsika ny miantehitra amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika ary ny momba antsika rehetra. Fa ilay sandro mahery izay tsy manam-petra, io no tokony hanterantsika. Antaonany maro no efa niteny tamintsika Andriamanitra, nefa nanafatravatra antsika Andriamanitra, fa tsy maintsy manana finoana velona ao am-po isika, ary tokony hikatsaka fahalalana sy fahazavana bebe kokoa hatrany manoloana ny tenin'Andriamanitra. Aza mitoky amin'ny fahendren'olombelona na ny fikarohana izay ataony. Ilaina ny fahendren'olombelona, ilaina ny fikarohana, fa voafetra ihany izany. Izany dinio ho an'ny tenantsika manokana ny tenin'Andriamanitra, ary manana fo may manetry tena. Esory ao an-tsaintsika ireo hevitra mibahana mialoha mahakasika ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ahazo tombotsoa mihitsy isika raha toa ka mankeo amin'ny tenin'Andriamanitra kanefa efa mieritreritra ny zavatra tiantsika atao sy ny fiheverantsika. Raha misy zavatra efa noman'Andriamanitra ao antsika dia takio, angatao, ary aza melana mihitsy raha tsy azo izany. Raha misy olona efa nomen'Andriamanitra pirofo avy amin'ny teniny fa marina ny zavatra iray, dia omeny antsika ihany koa izany pirofo izany, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ary dia ho hitantsika izany pirofo izany raha toa ka dinintsika ambavaka sy amin'ny alalan'ny faharetana ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Tokony hitrandraka lalindalina hatrany isika mba hahita ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary matetika loatra manko rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra isika dia mibahan-toerana ny izaho. Inona moa ny hevitra ao ambadika izay? Tena takona izany ilay tian'Andriamanitra ao ampitaina, ilay hevitra tian'Andriamanitra ao ampitaina, fa ilay hevitro amin'ny maha olombelona sy ny fahaizako sy ny fandalinana izay nataoko no tiana asongadina. Amin'izay fotoana izay dia takona tanteraka ny hevitr'Andriamanitra. Ary rehefa miseho io izao io amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, faly Satana fa takona ny programan'Andriamanitra. Indraindray isika mieritreritra fa ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika no aseho. Rehefa tapitra ohatra ny toriteny na ny fandiniana ny teny anankiray, dia hoy ny olona mieritreritra manao fanahy, tena tsara mihitsy izany toriteny nataon'ilay olona iny izany, tena tsara mihitsy, nahafinaritra ny zavatra nataony, tsy misy maharatsy an'izany, fa ireny dia fomba ampiasain'ny Satana entina anakonana ny hafatr'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny teniny ho amintsika tsirairay avy. Isaky ny mandala ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly ary isika, dia aoka eo amintsika ilay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy, ary tsy avelan'ny tompo eo an-tanany mpanamory tsy mahay ny familiana, na dia indray mpimaso aza ny familiana ny fiainany zanany. Ary afaka mandray baiko avy amin'ilay kapiten'ny famonjena isika, tsy amparahatelo izany, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miteny amintsika, dia mba ho toe-tsain'Andriamanitra. Izany mahatsara mandrakariva amin'ny hoe rehefa mamaky Baiboly dia angatana ny fanahin'Andriamanitra, satria ny fanahin'Andriamanitra no ampahafantatra antsika izay tian'Andriamanitra atao amin'ny alalan'ny teniny. Fa dio ary ny manao ny fandikanany Baiboly, interprétation izany, amin'ny hevitr'olombelona, amin'ny momba antsika, fa aoka mandrakariva ilaina ny hevitr'Andriamanitra. Izany akory tsy hoe tsy midika hoe tsy tokony haneho ny hevitrsika rehefa mandinika ny Baiboly, fa ny hevitrsika dia aoka ho refesina amin'ny hevitr'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompo isika
amboarin'ny tompo ny fomba fandinihitsika ny baiboly ary ameny fahazotoana mandinika ny tenin'Andriamanitra isika, hivavaka isika. Ry tompo tsara, misaotra izahay, misaotra sy mankasitraka anao fa ampahafantarinao anay hatrany isaky ny indray mandingana ny asaribidi ny teninao sy ny fomba tokony andinianay an'izany. Mamelany elokay satria tsy nahay nandinika tamin'ny lasa. Ankehitriny kosa hazavao amin'ny fanahinao mandrakariva ny sainay mba hahafantaranay ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.